tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Raha mitsikera heloko ianao ry tompo, iza no ahatanty? Fa ao aminao ny famelan-keloko ry Andriamanitra Israely. Salamo 7:20. Manolotro fiarabagna ho antsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry. Miarabantsika tratran'ny tia lahady 7:20 tsotra mandavantaogno andalignam-pinoagna izay agnamezan'ny eglizatsika aloha hevitro hoe mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra. Zegny no zava-dehibe ny fahaizantsika mankasitraka. Fa matetiky moa mangataka ihany atsika. Ny mangataka no mahazatra atsika magnavanana atsika misimisy kokoa. Rehefa azo ny zavatra angatahigny, adigna ilay mpagnamia, adigna ilay nangatahagna. Ke ampanariny egliza atsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay ho tandrignesantsika rehefa avy mba ahay sotra izy Andriamanitra loran'ny pasoavagna magnaminy tsara magnaminy meva atsika jiaby. Ndao ary ho tandrignesantsika zegny tenin'Andriamanitra zegny arahin'ny fampianarany archevêque Ray Amandreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra vaky teny masigny voalohany boky faharoan'ny mpanjaka. Tamin'izany andro zany i Naamana Siriana nidina ka nisitrika impito tao Jordana araka ny tenin'ny Elizea olon'Andriamanitra ary tonga toy ny nofon-jazakely indray ny nofony ka nadio izy. Dia niverina nankao amin'ilay olon'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nomba azy. Ka noho ny tonga dia nandroso teo anatrehany nanao hoe indro hitako tsara izao fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy eto amin'ny Israely ihany. Ko ankehitriny dia aoka handray ny fanatitra avy amin'ny mpanomponao ianao. Fa hoy Elizea, velona ny tompo izay itoerako eo anatrehany, ka dia tsy handray mihitsy aho. Mbola nanery azy handray ihany Naamana nefa tsy nety izy. Ka hoy Naamana, rehefa tsy mety ianao dia avelao kosa ny mpanomponao mba homena tany zakany môlo 2, satria tsy tian'ny mpanomponao intsony ny anatitra sorona dorona na sorona amin'Andriamanikafa afa-tsy amin'ny tompo Andriamanitra Israely. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Para
antany ovavolombeloko omeko ny any fanayanareo ka ovavolombeloko atrany aparavazantany ovavolombeloko iraho antsavao ny tompo fa mahagaga ny zava-bitany fa ny tanany no namonjy da nampiazy ny herijandriny ka dia hitany firenena ny famonjena mampamarinany vazarovy Israely ilona fitiavany tsy mivadika aokitompokane ny ranomasina sy ny poniny ka hiteakane ny ony hitotorepikako ny vohitra fa hitsena ny tompo tamy tsara ny olona tsy akanavaka ary tsara ny firenena ampamarinana sy aradrariny omeko ny hery ny fanayanareo ka ovavolombeloko atrany aparavazantany ovavolombeloko omeko ny hery ny fanayanareo ka ovavolombeloko atrany aparavazantany ovavolombeloko. Taratasy faharoany masinday Paoly apôstôly ho an'ny Timote. Ry zanako malala, tsarovy fa i Jesosy Kristy tompo ilay avy amin'ny taranaky Davida dia nitsangako velona araka ny evanjely toriko zay aretako fijaliana hatramin'ny fatorana toy ny olon-dratsy aza. Ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mba voafatotra. Noho izany dia miatra ny zavatra rehetra aho noho ny amin'ny olompinidiny mba hahazoan'izy ireo koa ny famonjena izay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Teny mahatoky tokoa izao, raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika dia izy koa anda atsika, raha mivadika isika izy tsy mivadika na oviana fa tsy mahazo manda ny tenany izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina ny soratan'ny masindaly Luka ao amin'ny toko 7:10. Tamin'izay andra zegny, raha nandeha ho any Jerosalema i Jesosy, dia nanaratsisiny any Samaria sy Galile, ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nifanena tamin'ny boka folahy izay nijanony teny lavidavitra teny. Dia niantso izy ireo ka nanao hoe, ry Jesosy mpampianatro, mamindrafo aminay. Vantany vao nahita azy ireo izy, dia nanao hoe, mandehana misy eo ampisoro. Ka noho nandeha ho agny izy ireo, dia sitrana tegna mpandehana. Ary eny anankiray tamin'ny regny, rehefa nahita fa sitrana izy, dia niverigny ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy,
dia nisaotra azy ary Samaritanina izy io. Dia niteny Jesosy ka nanao hoe moa tsy folo lava no nadio ka nankaiza ary ny sivy. Ny vahiny indray tia no an'ny veriny tamin'izy ireny mba hankalaza n'Andriamanitra. Dia hoy izy taminy, mitsangana ary mandehana fa ny finoanao no nahavonjanao. Masina ny tenin'ny Tompo, dera ny eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ao anatin'izao volana oktobra, volana manokana ibanjinantsika ny misiona, ny mahamisionera sika, ny mahahiraka sika, vita batemy ao ka iraina, ary iraina ho vavolombelona eo anivon'ny mpiarabelona. Ary volana oktobra izay ibanjinantsika ihany koa amin'ny alalan'ny fanaovana ny rozery, ny ireo mistery ka iarahantsika amin'ny Masiny Maria, ary izay indrindra no mahatonga antsika ho misionera manorina eglizy olona velona, manorina eglizy tranoben'Andriamanitra, manitatra ny fanjakan'Andriamanitra ka mampanjaka an'izay mahazanak'Andriamanitra sika izay amin'ny alalan'ny fitoriana ny vaovao mafaly dia siza fa i Kristy, ka mahatonga antsika ho tena kristianina ho isika, kristianina avy amin'ny teny hoe Kristy, ka hahatonga antsika ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, ka amin'izay dia ho tena génération mpanorina tokoa isika. Ka nireo vakiteny ary amin'izao alahady sotra mandavataona fa 20 izao dia mampitodika sika ary fa io finoana io dia ivelomana ho isika ary ampifanarahana amin'ny fiainana andavanandro. Ka ireo vakiteny telo dia mampatsiahy asika fa fanomezan'Andriamanitra izay finoana izay, ary marina mila ezaka avy amintsika, ary tena zava-dehibe io ezaka io, ary io no anehoantsika fa eo anivontsika Andriamanitra, ary dia izay no mahatonga antsika tamin'ny alahady lasa teo nanantitrantitra fa raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika. Dia hitasika izany amin'ny vakiteny voalohany amin'ny boky faharoan'ny mpanjaka izay manome tantara ho antsika, ny tantarany Nahamana izay tratry ny areti-koditra, tratry ny abokana ka nahatonga azy izay nanana fisalasalana raha ny rainy mpaminany izy hihiditra impito ao anatin'ny rano, kanefa raha nanatanteraka izy dia niova ny vatany, niova ny hoditriny, ary araka ny voalaza ny bokin'ny mpanjaka io aza dia tahaka ny hoditra na zazakely izy. Ary dia izay ihany koa no tiany evanjely asongadina ihany koa, fa raha voasitrana ihany koa ireo tratry ny areti-koditra 10 izy ireo dia anankiray no niverina satria nahatsiaro an'Andriamanitra. Izay no tena tiany ireo vakiteny asongadina, ary izay ny fampianarana fototra amin'izao alahady sotra fa 20 izay ivelomantsika n'izay misionera mahiraka atsika, ary irososika lalindalina koa amin'izay maha eoventsika, ary mitondra atsika sy misatra atsika ny mamerina an'izay amin'ny fankalazana ny kongresy eukaristika, ary ahatonga atsika ahay ankalaza ny fahazato taona ny afafi. Ka enitsika tao amin'ny evanjely fa 10 ny sitrana nefa anankiray no niverina nisaotra ny any Jesosy. Ary dia izay koa araka ny voalaza sika teo ny fotom-pampianarana mahay izay sika mankasitraka an'ireo fahasoavana omen'Andriamanitra sika. Ny fampianarana ary anomboasika an'izao famakafakana an'ireo vakiteny telo dia
atomboka asika mivaky teny voalohany voasedra tokoa ny finoany namana hoy isika ary zavatra sy nampoiziny no ny angaviana taminy ary dia matetika koa isika dia toy tahaka izany karaha izany koa isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro misy zavatra tsotra anotanin'Andriamanitra antsika iankavian'Andriamanitra antsika nefa dia everisika tosinina izay ka mikasaka zavatra sarotra asika toy izay koa ireo boka folahy ny fanena tamin'i Jesoa ary indrindra moa ilay vahiny voasedra ihany koa ny finoany satria nolazain'i Jesoa mandeha any ianareo manao fankasitrana fa tanteraka ao aminareo izay irinareo ka araky ny voalazantsika teo ry kristianina havana raha maharitra amin'ny finoantsika ary indrindra raha ivelomantsika ny finoana raha matoky ny famindrapon'Andriamanitra isika lay fanomezan'Andriamanitra dia miova ny fiainantsika matoa sy miova ny fiainantsika dia satria mbola tsy matoky an'Andriamanitra isika ary sy matoky ireo sakramenta omen'ny eglizy antsika ka matetika sika no mivezivezy esiaroa ry kristianina havana malala maro ny abokana mikiky ny fiainantsika amin'izao andro iainantsika izao maro ny marary eo amin'ny ny aretina eo amin'ny fiainantsika ary azo lazaina aza fa marary ny fiarahamonina misy asika marary isika ka mila ikasaka bebe kokoa an'izay fiombonana amin'Andriamanitra iverina amin'Andriamanitra izay le lazay ny evanjely niverina tamin'i Jesoa ilay voniny areti-koditra izy raha te ho sitrana tokoa isika amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny aretina mikika isika dia aoka iverina ary indrindraindrindra koa amin'ny maha misionera sika vita batemy aoka iraina Kristy mpiarabelona amin'ny olona dia oka anampy ny olona iverina eo amin'Andriamanitra ny eglizy reny amin'ny maha eglizy azy dia reny mikolokolo manoro asika fa lehibe ny famindrapon'Andriamanitra ary mampianatra asika izy tahaka ny enosika mivaky teny voalohany ka ry kristianina havana aokary raha ifitinina izay rehetra izay aoka anatona ny famindrapon'Andriamanitra isika inoy ny tenin'Andriamanitra ary ampiaro amin'ny fiainantsika ary raha ampiaro sika tokoa ny tenin'Andriamanitra dia miova izay fiainantsika izay ny fampianarana faharoa ry kristianina havana dia fataro fafolo ireo tratry ny areti-koditra nosanin'i Jesoa nefa anankiray ihany no natsiaro ny makasitraka sy miteran'Andriamanitra no ny fahasoavana azony ary isika koa mba mahatsiaro makasitraka an'Andriamanitra ve isika sarovy koa fa ilay vahiny izay olona sy nahafantatra ny fahasoavana azony no niverina ka nanatona an'i Jesoa araky ny enosika ao amin'ny evanjely ary nankalaza an'Andriamanitra ny ankoka teo amin'ny tongotry ny Jesoa izy nisaotra azy Samaritanina izy io ka oka koa isika araky izay naverimberina teo izay ankasitraka Andriamanitra fa indrindra moa amin'izao fidirantsika amin'ny taom-pahasoavana dia ny taona misionera ka ankalazantsika n'izay kongresy eukaristika izay ka aoka isika asiaro fa notiavin'Andriamanitra isika ohatra fosiny aza raha diniantsika ny EFT aty amin'ny dioseze ny zandry indrindra nefa ny isika no nifidiny ny tompona andraikitra ankalazana ny fahazataona ka aokaritsika ankasitra ny fankasitrahana sara indrindra hitasika teo izy niverina tamin'i Jesoa dia inona fa voalohany iverina amin'i Jesoa isika ary indrindra koa miainga avy amin'i Jesoa ka mitondra ny vaovao mahafaly amin'ny mpiarabelona amintsika maro ny mety ho fahasoavana azo isika amin'izao
isika mankalaza ny congrès eucharistika loharano sy fototra ny fiainantsika ka okarisika fa indrindra amin'izao volana rozely izao mba ahay andray ny tenin'Andriamanitra tahaka ny masiny Maria ka izara azy eo am-piarabelona amintsika tahaka ny izarany any nyzay vaovao mahafaly zay tamin'ny nizarany masiny Maria tamin'ny Elizabeta rahavaviny. Ry kristianina havana, mila vavolombelona izao andro izao, mila misionera izao andro izao. Ny fampianarana fahatelo tiako ho izaraina amintsika dia miainga amin'ny vakiteny faharoa amin'izao alahady 20 mandavataona zao dia sinona fa ny taratasy ny masindahapoly ho an'ny Timote fa alahady maromaro isika namaky an'io taratasy ny masindahapoly io ka amin'izao alahady 20 izao dia manafatra amintsika i masindahapoly mba anana faharetana amin'ny fiainatsika n'izay finoana izay nisy nanontany ihany koa hoe ahoana ny ahafantarana fa velona ny finoana toetra anankiray azo amatarana kritera zany ahafantarana fa velona ny finoana dia ny faharetasika. Raha tamin'ny alahady rasa teo sika nampisongadina fa raha te hafantatra fa velona ny finoana dia isika manompo ny amin'izao alahady 20 zao ny ahafantarana fa velona ny finoansika raha manana faharetana isika, faharetana amin'ny fandalinam-pinoana ataosika ka ahatonga sika ho tena katolika marina tokoa mba finoana mifototra amin'ny tena marina tokoa ny finoana zay iainantsika ary izay mahakatolika sika zay mila faharetana koa amin'ireo isika mirotsaka amin'ny fikambanana masina, mila faharetana koa io fivelomana ao eo anivon'ny fikambanana masina io ary io no ahafantarantsika fa velona koa ny finoansika. Matetika isika manomboka ao anatin'ny fikambanana masina fa indrindra isika tanora ao anatin'ireny firohotana reny kanefa sy manana faharetana isika, tsy mazoto mivory. Matetika isika rehefa manao tatitra amin'ireny visite pastorale reny dia matetika fa sy manana faharetana isika. Mila faharetana tokoa ny finoana velona ary karaha izay koa amin'ireny fikatroana amin'ny vomieran'asa ireny dia mila faharetana ihany koa. Karaha izay koa ny fandraisana tanana ny eglizisika mba hitoy lalandava izay fahareta fandraisasika tanana ao anatin'ny faharetana izay. Ka izay ihany koa amin'ireny fankalazana ataosika ny fandraisasika ny sakramenta fa indrindra ny eukaristia mba hanana an'izay faharetana izay isika araky ny fananarana nataony i masindahapoly amin'ny Timote zanany ho indrindra izy raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia arabelona aminy koa ka raha miaritra koa isika dia ara-manjaka aminy, raha mandaa azy isika dia izy koa andaa sika, raha mivadika isika izy sy mivadika naoviana fa sy mahazo mandany tenany izy. Ary dia zay dia mampasiaro asika ny sasikira afataosika amin'ny salamo 30 izay tadiditsika sara fantatro ilay nametrahako ny fitokisako dia Kristy lay sy mivadika mandrakizay. Izay tokoa ny finoana velona ka aoka sika hovonina anompo ary anompo amin'ny faharetana. Ry Jesosy Tompo misaotra anao tokoa izahay, tsy mitsahatra ianao no manadio ny finoanay, ny fo amam-pananay mba ho masom-pinoana tokoa ny masom-pinoana izerenay ny manodidina ka hahatonga anay ho Kristy mpiarabelona eo amin'ny manodidina anay izay. Ary ampio izahay anana finoana velona vonina anompo anasoa ny hafa ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ikasaka mandrakariva ny soembonana ary vonina mandrakariva anompo
manompo ao anatin'ny faharetana, fa izay faharetana izay no azahoanay ny tena famonjena ka tonga anay tokoa ho eglizy olona velona manitatra ny fanjakan'Andriamanitra ka manorina eglizy tranoben'Andriamanitra ka zary ho tena génération mpanorina tokoa. Izahay ianao tokoa ny Jesoa anjaka eo amin'ny fiainanay dia ho ao aminay tokoa ny tena fiadanana ary dia hitondra fanantenana amin'ny manodidina anay. Izahay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra